Tomoklasy tomoko vavy dia tafahoana indray eto amin'ity fandaharana iarahana amin'ny fikambanana apokalipsy maneran-tany ity isika. Lafin-javatra maro samihafa moa no efa narahantsika teto amin'ny ity fahitalavitra ity. Amin'ity an'ity kosa dia hofitinina amintsika ireo heverina fa zava-dehibe izay niainan'ny fikambanana apokalipsy maneran-tany nandritra ny taona 2012 sy 2020 iny. Taom-pandresena ho an'ny fikambanana apokalipsy maneran-tany ny taona 2012 sy 2020. Mifanaraka tsara amin'ny fananganana ny miaramila ny Gideona, nazahoana ilay teny fanentanana hoe sabatry Jehova ihany koa. Izao misy azy eneo tsara ividy émetteur radio télé sy ny fitaovana ampiasana amin'izany sy ny vahoaka malagasy iray manontolo apokalipsy no antsoa fa itsika eto. Amen. Na antitra na tanora na lahy na vavy na vary ianao samanana fidiram-bola hoe nany ianao afa fa mihafa samy manao tsika isika izao zany no fidirin'i Jehova anao n'ity ady ity 423 zany no misy atsika tata misy teny Jehova lazay le azo manikitana fito eny tanany akavanana sady mandeha eo voany foanaovanjiro volamena fito. Fantatro ny asanao sy ny fikerenanao ainy sy ny faharetanao ary tsy fanjakanao zay mpanao ratsy ary ianao efa nizaha toetra zay nilaza ny tenanao apôstôly kandrotsy izy ary hitanao mpampandainga izy ary manana faharetana ianao ka niahatra no ny anarako sady firea mafitsika Nanomboka tamin'ny dian'ny pasteur Mayola filoha maneran-tany ny fikambanana tany sy ny tany ary izay adiny miaramila ny Gideona izay nafahana nanangona ireo fitaovana rehetra entina miatrika izay ady izay. Nisongadina tamin'izany ary ny fahazahoana ireo rameva tanora sady matanjaka ahafahana mamakivaky ireo faritra rehetra ho tafiana hitondrana izay fanafiany miaramila ny Gideona izay. Fikambanana apokalipsy eto Madagasikara amin'ny anaran'ny birao nasionaly eto Madagasikara amin'ny anaran'ny mpino isabatan'olona solombodrakoa no atotray paster ary any koa solopena koa izay vatomamy atotra ho an'ny ankizy. Sotranareo betabe ny amin'ny hanomezana sy ny fitondranam-bavaka. Sotratsika koa ny azakazaka namonjy ty fotoana ty na dia atao hoe lavitra aza ny toerana satria dia misy avy any amin'ny faritany avy amin'ny farany avaratra hatrany amin'ny farany atsimo nandrefana sy ny atsinanana iatora eto itsika vahiny na saina rehetra koa azana itya miarahaba atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ometsika voninahitra Andriamanitra nohon'ny izay fatondravantsika maro.
mety tena maventy makasitraka zay nanakavokely dia ny varavaran'ny lanitra ny sokatra ka hitondra tena tena mirapotsika Iraisam-pirenena mpanorona amin'ny fama dia io misy fiara sokafan'izy mivady ato amin'ny ankafan'izy mivady ny fiara marka Porsche KN. Fanomezana atolotra ho an'ny fiangonana Apokalipsy anaovana ny asan'Andriamanitra Rameva Tanora avy any Seba. Amin'ny anaran'ny Ray aman-dreny pasteur Mayol André Christian Dieudonné mivady sy ny ankonan'ny filoha iraisam-pirenena mpanorona dia sokafa amin'ny fomba ofisialy zao fiara izao. Raisitsika mpiteavy tanana. Sabar Jehovah's Gideona! Sabar Jehovah's Gideona! Sabar Jehovah's Gideona! Vita ny asa eto Madagasikara amin'ity fiarakodia ity fa dia misaotratsika fiangonana rehetra. Sabata usuratana manokana indray ao anatin'ny rakitra firaketana ny tantaran'ny fikambanana Apokalipsy eto Madagasikara izay tarehin'ny Ray aman-dreny pasteur Mayola mivady izay filo iraisam-pirenena mpanorona ny Apokanana azy ity voninahitr'Andriamanitra irery any anaovana ny asa fanomponan'Andriamanitra satria hoy izy hoe mahay fahabe marakariva amin'ny asan'ny tompo fa tsy foana izay korona fikilazanareo ay dia sokafana indray izy ity dia atolotra ny tompona andraikitra ihany keo ny lakile zany fiarakodia zany mba ahafahany fiarakara azy kotsako izay tsara ny fiara mba hijanona amin'ny fahazarany ataona zany isaky ny mahavita fivadikana ny fiangonana dia misy fanomezana omen'Andriamanitra foana zany dia ity indray zany ny fanomezana omen'Andriamanitra anaovana asan'Andriamanitra amin'ity taona ity raiky amin'ny folo sy roa arivo ity zany reo fiarakodia anankiroa reo zany minibus zany izy reo dia car satria hatramin'izay zany efa manana 4x4 maro zany ny fikambanana dia minibus indray zany nyvidiana satria 4x4 rehefa afaka mandeha amin'ny lalana ratsy azy fa ity indray anaovana ny asa ty tôbily anankiray eto an'lohantsika ity zao dia sady ampiasain'ny radio fanambarana koa izy ity zany mpanao gazety zany amin'ny asa zay atao eran'ny Madagasikara sy eto Antananarivo renivohitra. Ty Ford ity zany dia turbo diesel izy io zany 220 tableau kilométrikany dia 120 chevaux zany izy io dia chevaux dina moa zany le 120 dia 5 cylindre ty zany matanjaka be ty tomobile ty mitovitovy tanjaka mitanjaka 4x4 reny ihany mitanjaka izy ty zany dia ity 14 place zany ity fiarakodia anankiray ity fa le anankiray ry indray zany turbo diesel ihany izy 120 chevaux 4 cylindre fa 29 place izy zany 30 place io zany miaraka amin'ny chauffeur dia ry zany ohatrany hoe tobile mpitondra touriste reny mihitsy moa izy reto fiarakodia reto mantsy zany zao dia mety hieritreritra indray ny olona hoe fisehosehoana sy fererien fa le izy hoy ny baiboly hoe raha ireharena dia oka amin'ny Jehovandriamanitra reo ny irehareavanareo dia mazava be zany fa voninahitr'Andriamanitra io zany miprofo fa velona le Andriamanitra ary miaino ary mitako le Andriamanitra karaha zao tontolo zao azy izay tsy manompo an'Andriamanitra fa manompo an'ny devoly sy ny satana mampiseho ny heriny sy ny fahefany amin'ny atao hoe fananana fitaovana tahaka an'izao dia tsika voakan'Andriamanitra koa tokony asehontsika koa amin'ireo olona ireo izay tsy manompo an'Andriamanitra fa hoe raha tahin'Andriamanitra koa ianareo raha tahiny izay Andriamanitra tompoinareo koa ianareo ny vahoaka kristianina izay manompo an'Andriamanitra vavolombelona koa zao asehonay fa mitahako le Jehovandriamanitra izay antsona sy vavanay kristianina rehetra koa zay. Fa mbola tamin'ity taona 2024 ity ihany no nahafahana nahazo ihany koa ireo fitaovana anjomara mafy faneno anampy amin'izay fanafiana izay dia ireo émetteur matanjaka anapariahana ny afatra maika dia ny fampianarana ny bokin'ny Apokalipsy manerana ity Madagasikara nosy malalatsika ity
faritra enina ankotrana Tananarivo ary no ametrahana azy ireo, izay nazahoana alalana raha teo tamin'ny fitondram-panjakana ny fanitarana ny onjam-peo radio fanambarana. Ireo faritra ireo moa dia ny faritany Diakoserez, Tuliary, Fianaratsoa, Toamasina, Mahajanga ary ny distrikana Ambatondrazaka, izay efa samy misy izay radio fanambarana izay avokoa amin'izao fotoana izao. Nefa maro hipokritra seho daholo izany rehetrarehetra izany amin'izao vanim-potoana izao dia omentsika voninahitra Andriamanitra. Miarabantsika Fiangonan'Andriamanitra rehetra manerana ny nosy sy eran'izao tontolo izao. Miaraba manokana ihany koa ny miaramilan'ny Gideona. Androany izany dia itsika miaramila mpiady rehetra dia hitsangana voalohany andalo amin'ny reto anjomara ireto. Ny fikasetsika tanana azy io dia milaza fa niraisitsika ny anjomara. Ka raha niraisina ny anjomara dia inona no atao? Tavomaky? Tavomaky? Sambatra Jehovah Gideona! Tsy maintsy horaisitsika tamin'ilay Mesia nampitsatra ny fanatra latsatra tamin'ny atsasaky ny herinandro. Nitoetra tao pasana telo andro telo alina latsangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo no anokafana ity anjomara be izay nomeny Jehovah antsika Gideona andeha hoentina miatrika ny ady alisana. Fitaovana fanapariahana feo sy sary na émetteur, misy valo moa izy ireo. Ny iray amin'ireo dia émetteur radio tena matanjaka ho an'ny radio fanambarana Antananarivo. Ny iray émetteur télévision tena matanjaka ihany koa. Émetteur enina radio kosa manana tanjaka 500 watt izay amparitaka amin'ireo faritany enina eto Madagasikara. Fa afatra sy anatra izay kosa no nentin'ny filohan'ny fikambanana Apocalypse eto Madagasikara ny pasteur Mayolina ho an'ny rehetra nandritra ny ty fotoana teny Ambohimarina Itosy ity. Nahoana io no tonga eto hoy Jehovah tamintsika. Isaia 3:30 dimy faharoa ka hatramin'ny fahaenina. Hoy Jehovah, raha mita amin'androany ianao dia ahoana sisa? Omba anao aho. Alleluia! Raha mita amin'io ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha dia mamaky ny hafa anao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny dia hafa. Ny mpitaranomasina io anjomara io lavitra dia lavitra. Ahoana sisa Jehovah? Omba anao aho indro ny anjomara eto amin'lotsika ny figonan'Andriamanitra. Fa resy lahatra ihany koa eo amin'izay fandrosoan'ny fikambanana Apocalypse maneran-tany izay ny mpanoratra vahiny iray, mpanoratra izay azo ambara fa manana ny lazany eo amin'izay asa fanoratana izay manerana an'izao tontolo izao. Que c'est d'abord un honneur, ensuite un plaisir que d'être parmi vous. Ny fandresen-dahatra mahakasika ny fikambanana Apocalypse no nahatonga ity mpanoratra vahiny ity anokana pety maromaro amin'ny ilay boky hosoratany mba ampahafantarana an'izao tontolo izao ny mahakasika ity fikambanana Apocalypse maneran-tany ity. Merci de votre patience et de m'avoir écouté. Voilà.
Ianao dia Fernand izao ny vokatry ny fiarahanareo mirahalahy iteaksika voninahitra ny tompony manao aloha tompoko matsiaro tena pitika dia pitika ny tenako manoloana anareo nefa moa ao ny andro tsy maintsy tenenana dia miteny ny fihetsempo tsy hita ao anaty voanolana itena hoe faly maivana be zany ny fanakaiky kokoa ngamba dia hoe sambatra tompotsony nafahako ny teny ary misaotra nanome ahy manaraka an'izany ary ny faniriana dia hoe iona manakariva ho vita ny asa ho avy Jesosy. ao mpakasara mba alaina sary kely ireo fahatserovana izao natety afatanana no anatampiarahasika fa endry zavatra iray ihany koa azo amaritana izay fandresen'ny fikambanana apokalipsy maneran-tany izay ny fisian'ireo mpanao gazety vahiny maromaro toy ny teratany allemand sy frantsay izay nanao fanadihadiana manokana mahakasika izay fikambanana apokalipsy eto Madagasikara sy maneran-tany izay. S'il y a des élections présidentielles en 2012 ou en 2013, est-ce que vous allez vous présenter comme candidat ou est-ce que vous l'avez déjà fait ou est-ce que vous restez calme parce que ça se passe dans une façon organique? Ah oui, je ne me présente pas à l'élection présidentielle puisqu'on ne m'a dit pas ça. On m'a dit que je serais placé. Vous croyez que la communauté internationale, vous allez accepter parce qu'ils n'ont pas accepté l'ancien? Oui. C'est une prophétie, donc on entend. Puisque comme vous savez, avant, en Première République, le président tyranne n'est pas élu quand il était au pouvoir. Il est placé, comme Didier Ratsir, comme 1975. Quoi aussi? Comme Batiraounana. Et là aussi, même André-Duel, qui est président de la transition. Mais ça, c'était... Bon, moi, je ne savais pas comment va se passer en 2013, mais ce que je sais, que je serai placé. Donc, qui peut savoir que si c'est la communauté internationale qui va me placer là, on ne sait jamais. Hein? Mais donc, le pouvoir de Dieu ne peut pas mesurer le pouvoir de Dieu. On entend seulement, moi j'attends, mais je le présenterai jamais. J'ai dit ça quand la Parlement était au pouvoir, mais il a peur de moi, lui. Donc il me fait suivi tout le temps en pensant que je vais me présenter comme candidat à la présidence. Moi, je disais avant que je ne me présenterai jamais. Jusqu'à maintenant, donc s'entend. azo ambara fa fatra mpandala ny fahefana misy ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara.
tokony nosafidiana akarenenena tanatsika marika fa maleo tena ny tanindrazantsika. Chef en chef, représentant la Harry, Jean de Paul. Tsika taranaka teo arina ary atonga ny fitiavan-tanindrazana Ny régimenta voalohany faratamin'Miaramel Razafindrakoto Lantoaronjaka. Les unités spécialisées de la police nationale participent également à ce défilé 2011, à savoir l'unité spéciale d'intervention et le service anti-gang. Vivendo anteny mandefiaram-poti le corps de protection civile. Ireo andiany mitaingina moto ao anatin'ny fiambenana ny fiadidinan'ny République sy fararoa Randriamaherysoa Dony Saïd. Tazantsika nanako ireo fiaramanidina avy amin'ny tafiandrata malagasy avy amin'ny Bataky zay taniany fiara 4x4 vaovao mbola tobotry ny filohan'ny fahefana fitezarita farany teo. Enina amby roapolo jona raiky amby folo sy roa arivo. Raiky amby dimapolo taona androany ny niverena ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Izany hoe miditra amby dimapolo taona faharoa ny tantaran'ny firenena sy ny filohan-da iray manontolo. Noho izany dia arabaina ny ambany lanitra tratra ny hasaramana. Miara-manangaverantsika miafy azy hoe fitiavan-tanindrazana sy fampandrosoana oela velo Madagasikara oela velo isika rehetra.
fa mbola manamafy izay mahatom-pandresena ity taona 2024 ity ihany koa ho an'ny fikambanana apokalipsy maneran-tany ny vokatry ny asa anatao nanerana ny Madagasikara. Ratsaivina nanomboka ny volana janoary 2024 io no fanatanterahana batisa teto Andrenivohitra izay no tanterahana saika isam-bolana ka olona nanodidina ny 500 hatrany izay no resy lahatra tamin'izy ireo fotoana rehetra ireo. Ahitaka vehivavy fa tsara fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary azo mahatsiritra ampahendry dia nantazany ny vonoka ny nanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Andiny papito filafihany dia nahiratra ny maso izy obady ka fantany fa mitanjaka izy ary nanjaitra raha voaviavy izy ka nataony sikina ho azy. Andiny paraky amin'ny roapolo ary Jehovah'Andriamanitra nanao akanjo roa teo any Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Androany dia andro lehibe satria amin'ity vaninandro androany ity dia raha mbola miampy ny isa eo dia efa nahatratra 1000 mahery eo zany no vita tsika batisa anatin'izay telo volanandro. Mahatsabardeo askideona arak'izay tratranao sabateo askideona. Ny batisa io lazainy baiboly ianarantsika tamin'ireo fifanana reny anizanizy atao batisa dia mitafy an'izy mitafy an'i Kristy. Misy olona atao batisa dia mitafy an'i Kristy matininy soma. Misy olona atao batisa dia mitafy an'i Kristy matininy atsasaky ny herinandro. Andro ino mitsasaky ny herinandro? Larobia. Raha ohatra ary fantatrao fa maty larobia Jesosy atsasaky ny herinandro araka lazainy baiboly. Izy za tsy hanao batisa tsony fa fantatro hoe izy io zany le Jesosy za fa vita batisa. Io zany tsy adala reto olona efa arivo mahery amin'izao telo volana zao voalohany amin'ity taona 2024 ity nandeha niazakazaka nanovany akanjo miaingana satria raha sanatrika maty ianao ka tsy voova io akanjonao io dia tsy azonao atao tsony manovany io any pasana. Na zanaka paster ianao, na zanaka président république ianao, na zanaky ny olona manan-karena be ianao, na zanaka olona faran'izay mantra fa dia ranaovana mampalahelo na mijery ianao azy, raha maty ianao ka tsy nandreny fitafiana vitany ianao. Isarontsika ny tompo ho an'reto namantsika izay voaroso androany reto izay atao batisa rehetra nay dia ho afaka ny aretiny izay mifoka zigara misoritoka mihinana aparaky mifoka rongony farany androany tsy mety amin'intsony ianao. Itsika izay fatoro amin'ireny fanahy ratsy tondra vazimba kalanoro bejeloba losifera devolo mitondra korotana mitokantrano mitondra trosa mitondra fantrana milevina izy zany androany anaty ranao zany tsy miverina aminao zany mialoana androany. Evo batisa na anara Jesosy Kristy maty natsasaky ny herinandro ary nareo andrahery dia mifanahy masina. Amen. Saya atau batisan madu sawa. Au. Haleluya. Kerja tuh batang natsasaky ny herinandro.
fa tsy tana ihany koa fa vaky ny fampianarana apokalipsy ary naresy lahatra olona maro ireo faritra everina fa asarodalana sy sarotra eo amin'izay fanatanterahana ny asa fitoriana izay tsy iza moa ireo faritra ireo fa dia ny faritra Betroka, Antsohi, Maintirano, Mahanoro, Tsioromandidy ary Befandriana. Olombelona zany misy heny anankiroa miady, ndray te hanao tsara, ndray te hanao ratsy. Ndray te fomba sigara, ndray tsy te fomba sigara. Ndray te hiala amin'ny toka, ndray te hisotro toka. Sisa. Ay zany tsika ndeha vonioto, de fatorany nioto. Donc raha fa ndeha vonioto anao, raha tsy maty anao nioto, de izy mamono anao de matiny anao zany. Ka ina ny fomba atao mba hamono ty, de mba ty maty de anao velona, fa tsy hoe ty tsy maty anao de izy mamono anao. Ny konsekren'le batisa zany rehefa naratsika teto omaly tsy de hoe fomba ampiangonana araky ny mahazatra ny olona hoe raha batisa zany de fomba ampiangonana raha bateny de samy manao fosiny de samy miavy fa misy pouvoir miasa zany aminazy io. Inona pouvoir miasa? Vonona le olona misototoka de rehefa maty de afaka ny toka. Vonona le olona foka sigara de rehefa maty de afaka ny sigara. Vonona le olona marary de rehefa maty afaka ny aretiny. Na inona aretina aminao zany. Fa mitsangana avy eo anao olona vaovao. Ka vonona amin'iny amin'ny alalan'ny batisa tahaka ny Kristy vonona taminazy fijaliana de hoe dikany hoe batisa zany miara-maty amin'ny Kristy amin'ny croix. Vonona le olona marary manday de manana fahazaran-dratsy rehetrarehetra de miara-milevina amin'ny Kristy de miara-mitsangana amin'ny Kristy ka rehefa mitsangana amin'ny maty Kristy niakatra any an-dany tsy nanaraka azy any daholo ny aretin'ny olona ny problème rehetrarehetra na ny fahazaran-dratsy ny fahalemena sy ny famatorana. Olona vaovao izy vita batisa koa zany le olona tsy manaraka azy mitsangana avy eo.
zany fahaizanareo oako zay zadebenareo nifiny olona io nareo miala lefa malaky lasanareo lasa alefa andao miala alefa ia tianaranareo ia raika io ia raika io iza le ray iza malaky iza le anaranara io iza firy tao ampiatranareo vivavy te firy tao malaky aza mitomany firy taona ampiatranareo tato alefa miala tato finareo firy taona ampiatranareo firy tao folo taona efa ela nareo zao efa ela anao zany manambady anazy io izy nareo manambady anazy io nareo kany tsy mampiteraka azy koa ay lefa hoatatonareo reta na folo taona miteraka tato lefa iado lasa lefa lasa nareo Claudine, boleh sultan pasti. Siapa? Haleluya. Suaranya biar macam. Quindi per usare una ragazza viene tu passare a capire e per la tua nazzi vita di forza sta per Cristo sana le mani si uno ma so che va Zahidi devul atame tomakone Jamalakili Jesusi Patane atun mirakelete Patanele mayeke Carlos magazzi le fatterai da Fanakepinareo fa Kristy matapitsika anareo toy mpamonjy fiainanareo ny manao batisanareo zay mazonareo famelakely Cikalongo, gaungaula, iguma panzakana, panakaneto, ramadiwava, ramatavandare, esorofile, atsugumumo, namalupava. Gaungaula, cikalongo, gaungaula, iguma panzakana, panakaneto, ramadiwava, ramatavandare. Sesoro filho, katsubumuwa, namanupava. Leamuanu, kuponirate, adanangaharena, katuru ngangane. Conférence mandritry ny telo andro izay no nanamarika indrindra ny fatokavan'ny pasteur Mayolla tao Antsuy izay nitanterana moa teo anoloana ny lapan'ny tanàna tao Antsuy vahoaka anarivony hatrany isan'andro tao anatin'izay telo andro izay no niatrika ny conférence nentin'ny pasteur Mayolla nanazavana ny baiboly tamin'ny alalan'ny matematika, ny fizika, ny science
ary ny spirituel ihany keo na vakany maro ary nampitolagagany maro mihitsy ny fanazavana ny baiboly tamin'ny alalan'ny matematika ny fizika ary siansa tao antsuity tsy nagaga raha rakotra tanteraka ity kianja be mandona ny lapan'ny tanàna tao antsuity tsy nyolotsotra ihany no tonga namaly ny antso ny fanasana nandritry ny conférence nandritry ny 3 andro fa tonga hatramin'ny be ny tanàna sivily miaramila samy nakanjoronjoro ny teny nandray antsoratra ny votoatiny zany conférence nentin'ny pasteur Mayolina tao Antsui izany zava-baovao zava-dehibe ho an'ny Antsui rahateo nanaraka izany conférence izany tsy andra ny vahoaka ny Antsui natongavany ity filohan'ny fikamanana apokalipsy eto Madagasikara ity tao an-toerana dia ny pasteur Mayolina izany tonga tamin'ny nirindry ny vahoaka tao Antsui ary dia tafarainy ty sy ny manana nitovy ny fomba fijeriny rehetra nanomboka izao ny baiboly rehefa nazavay ny pasteur Mayolina nandritry ny 3 andro akoatra rehetrarehetra izay dia hitataratra rahateo fa dia nisy akony be dehibe tao Antsui ny fidirany pasteur Mayolina tao amin'ny radio Akon Sofia FM 770 teboka 2 Mardrefy izany nazavany ny diany tao Antsui nitondrany ihany koa fanampanazavana makasika indrindra ny fahitany ny raram-pirenena amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao tahaka izay ihany koa fivaniana ny pasteur Mayolina tamin'ny radio Mangarahara FM 2 teboka 4 Mardrefy izay nitondrany ihany koa ny vondalana ho an'ny vahoaka ny Antsui nitondrany ihany koa ny fahitany ny fizotry ny raram-pirenena tsy amin'ny pasteur Mayolina azy manokana fa amin'ny mampandinika sy mpanaraka akaiky ihany koa ny raram-pirenena amin'ny fanaovana analizy maro samihafa izany. Naruko ande sa tsende ha ande ko nara sa tsende ha ande sa tsende ha ande sa tsende malakar malak no nama no falus teu malak ju nama naro fanande teu ha ano ko ande sa tsende ko no ti ha anaraka namno sa tsende anaraka malaki malak tangan Lanya nero mangan tangan tangan nero wala Abar tetem le dia kowe. Mana mis be bak de talu. Ai. Bas na miso. Oye, bak manjan. Cikayat. Lagay. Babe nero. Ha? Kita suno ya. Yan sumasikam na ros eh. Haleluya. Haleluya. Mano batisan na rin siya na Jesus eh. Batis me pastor. Haleluya.
fa miandritry ny fotoa lehibe mitomperana atao manoro dia mitondra ny fiarabana ho an'ny voakan'Andriamanitra rehetra atao an-toerana ny pasteur Mayol. voalohany indrindra dia miarabantsika rehetra indrindra fa itsika avy lavitra misy sotena na dia lavitra azy ny Sainte Marie tokoa na eny ty famaranana atao tia manoro ty tonga tsika avy any Université sotena avy tia Thomas Bricaville Vatomandry ny moa le toerana ny arovana Caroline raha zany sady anara-tanàna sady gasy ny vazaha zany ny arovana Caroline tonga etiko avy eto amin'ny 50 kilometatra tsika avy any Fianarantsanganarivo mandritry ty fitaom-pivavahana ity ihany koa dia nyroso tamin'ny tenin'Andriamanitra ny pasteur Mayol araka izao anarahantsika azy izao. Hoy Jesosy hoe manana ondry hafa ivelany ty vala ity ireny dia tsy maintsy ho antsoko ka ho tonga andiany anankiray. Tsika zany hatramin'izay ondrin'i Jesosy Kristy izy fa tany amin'ny vala n'ilay Kristy maty tsy araky ny soratra masina, milevina tsy araky ny soratra masina, mitsangana tsy araky ny soratra masina. Na dia tany aza atsika dia fantan'i Jesosy hoe ondriny ianao. Marka 16 18 izay mihitsy tao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino no eloy ary izao famantarana izao no manaraka izay mino anareo izao famantarana izao manaraka izay mino ka natao batisa zany dia teneniny eo amoka dia voly amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny tsy mbola izy andray menarana izy ana dia misotro zava-mafaty ary izy tsy ampanininazy zany. Ianareo ve mino fa Jesosy Kristy dia tenin'Andriamanitra natao tonga nofo ny rahana ty ambony tany hamonjy zao tontolo zao. Ianareo ve mino fa Jesosy Kristy dia maty amin'ny tsasaky ny herinandro araky ny soratra masina. Ino moa tsasaky ny herinandro? Ianareo ve mino fa Jesosy Kristy dia levy natao pasana 3 andro sy 3 alina. Mariana fa ny onjam-peo ma radio sy ny ma télé atao tsy olo mandritra tao no nandray ty fampianarana ny boky ny apokalipsy ity izay nampandroso izany tsy tamin'ny fisalasalana araka izao anazavany Ramatoa taleny ny ma radio sy ny ma télé azy izao. Ny antony nandrasanay amin'ny fampianaran'ny boky ny apokalipsy dia izay zany eto tsy malavaka mihitsy ny antokom-ponona rehetra eto amin'ny radio sy ma télé fa mandray an-tanana malalaka zay olona vonona ny anao ny ara-pilazantsara rehetra hoe manana hoe zany izay manam-pinoana mivavaka koa nga dia vonona tsara nandray ny apokalipsy. Teo izy le tovolahy tany amin'ny faritry farafagana tsy maninona ozy izy fa izao koa raha matatany iny varatra lefanao iny aloha iverina any aminao dia alefaso anao defitsika ary atsoy ny vahoaka fifanapoaka varatra eto zay mbatanjaka ka tsy ampotsofoka anao izy izy tsy maninona ozy izy fa ianao dia efa nivaratra ao za dia efa nifanomboka ozy izy dia alefaso sa maty ala zany dia sa maty dia faso izy le tovolahy fa ianao ipasy amin'otinao fa za metraka ny fanondroko any aminao saza tondrotondrona ozy izy ty tsy miala mihitsy ty
nono ohatr'izao zay aloha miasa nanomboka nangovotra am'izay ngiary oka fa matatesy anao ry tata le olona zany fa betaka mangovotra hoe ha isy ray de sy varatry hifototra am'le ranga itoko fosy nangovotra le ranga nangovotra ena atao le ranga manaiky anay ozy izy fa mahery ny Andriamanitra Jesosy tomponareo tanana manao batisanareo zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja! Ina mampitomany eo iny? Le marary ina ma tsy mitapy. Ao, pasera, tonga dia miaraka. Levonareo androany. Manao batisanareo zay amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja! 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 Fa tsy azo adino ihany koa ny mahakasika ny fanamarian'ny fikambanana Apokalipsy eto Madagasikara ny tsingeritaona fa 5 ny joroany izay fikambanana izay ny fikambanana Apokalipsy izay niainga tamin'ny vondrombavaka apasan'ny Satota moa no nanomboka sy ny santatra izay fanamariana ny fa 5 taona ny joroana izay zany hoe ankalazana fa 5 taona na 5 taona na sirimina nanomboka ny vavaka mbola tsisy fiangonana Apokalipta zany fa niainga tamin'ny sirimina dia fotoa dehibe no any ka dia hiarabana atsika fiangonana rehetra indrindra fa ireo voaloha bokatra niaraka nanangana sy niaraka nivavaka tamin'izany sirimina izany tany amin'ny taona 550 sy 795 1995 nanomboka ny sirimina voalohany ka dia miaraba ireo vahoakan'Andriamanitra voalohany bokatra tamin'izany sirimina izany dia miaraba antsika fiangonana rehetrarehetra koa miaraka hifaly amin'izany fialohan'ny miazakazaka nataontsika zany omentsika Halleluja! Fazamba Jehovah's Gideona! Magaga Jehovah tato magaga! Mahery tato mahery! Voninahitra zany mpatagana zany. Halleluja! Izy aloha asaka miasa azy tena miasa. Hitantsika mijoro eto moa mbola asehontsika rehefa avy eo vondrombavaka ampanina daholo reo dia misy teny fanefa natokana ho amin'izao dia minona fa manana teny koa ray aman-dreny pasteur andokana izany teny fanefa izany. Dia sokafana amin'ny anaran'i Jesosy ny teny faneva. Silona Pasandoduda Apandana 2010 taona 86 2011 Pazavana Marina na Fasambara Jona 925B Tamba teo no fampahiratra izao raha iny tondra fahorina no famarina nareo dia sambatra zay le fahasambarana Petera voalohany fatelo andininy 4 tapany voalohany ankoatran'izay dia nisongadina ihany koa ny hetsika nataon'ny radio fanambarana ny voalohan'ny volana novambra 2012 sy 2010 mbola tafiditra tao anatin'izay fanamariana ny taona 5 misy ny fikambanana Apokalipsy maneran-tany izay. Manu
voalohany indrindra dia kaliny fo satria hoe za 20 taona zany efa lehibe raha zaza naterana dia rariny raha fa misy zaza lehibe daholo ataony anaty mandihy ka marariny koa raha mba mifaly miaraka amin'ny zanaka 20 taona zany tsika toto-clé chaque chauffeur no mompeur no pasteur no ingénieur no directeur no docteur atao daholo dia fonana mompeur raha toka vaky mivera sady tezitra masero zany rehetrarehetra zany a ino hoe lehibe zaza ary efa lehibe zaza mahavita zavana be da be ka dia miaraba antsika rehetra hatramin'ny efa 20 taona arabaina koa manaraka na dia fanambarana rehetra tsika vahina saina rehetra mamiara mifaly amin'ity andro androany ity ka andro fifaliana moa androany fa tsy andro fahoriana tsy andro mampalahelo ka hoe mifaly zany dia mandihy dia mifaly zany ka dia miaraba antsika rehetra miaraba ny radio fanambarana satria 20 taona teoriana dia tsy nifaritany enina ihany eto Madagasikara no misy radio fanambarana zany zao fa fanapiny faritany enina dia misy ny Antsirabe, misy ny Ambositra, misy ny Anambato Finandrahana, misy ny Anambato Ngazaka, mbola isy koa ny Anambato Boni, akoatra ny faritany enina dia tsy ho ela ihany koa dia ora koa fa tsika télévision koa ity Madagasikara ty efa nsatarina fianarantsony télévision ka tsy manina raha fianarantsony sataranazy satria ao mba tany Levina, tany Laterano fianarantsony dia natomboka atao loka rehefa manomboka mitoerana ray dia anombokerany Madagasikara koa ny télévision io samateo azy videona varanan'ny fiangonana Alasora moa izay fanamariana izay ity fiangonana Alasora ity izay mamarana ihany koa ny fanamariana ny 15 taona ny Jorony ka notanterahana tao anatiny ity etsika fanamariana ny 15 taona ny Jorony ny fikambanana Apokalipsy maneran-tany ity izay ihany koa ary tokolasy tomboko vavy ny fiarahantsika tamin'ity anio ity ety ampamaranana dia miraroso sy fanambinana trany ho atsika rehetra ao mpamaky vakina ity taona vaovao 2024 ity miaraka trany amin'ny fikambanana Apokalipsy maneran-tany Alasora ity tika tao mampia dia omamy fiarahanasa tainao ne Jehova ka hiaro anao hampamiramira tantavina aminao ne Jehova ka mila fo aminao anara tantavina aminao ne Jehova ka nomenao ny fiadanana amen ataontsika amin'ny